Eo amizay fifananana tia amin'ny faritry Afrika izay hatrany dia nigadina teto Madagasikara ny alarobia sy alakamisy teo ary nampiseho ny zoma tetsy Mamasina ireo mpilalao roalahy teratany Congolais sy teratany Egyptiana anampy ny ekipany Cospéenne amin'ny fiatrehany ny fifananana basket Afro League ataotsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny 12, ny 14 ary ny 17 febroary ho avy zao. Nilaza moa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny polisy firenena nandritra izany fampisehoana ireto mpilalao pila ravinahitra roa ireto zany fa vonina hiatrika ity fifaninanana continental ity hiaro ny voninahim-pirenena. Franchement, c'est une très bonne équipe, c'est un effectif groupé, c'est une famille. Ça fait vraiment plaisir qu'on ait fait appel à moi pour cette compétition. Pour l'instant, on va se fixer l'objectif de passer les 16e de finale de la FIBA. Et ensuite, selon les résultats qu'on va obtenir, on parlera d'avenir avec le coach et le président. I am happy to come here to play with Cospéenne. We have Afro League to play here. We have to do our best. We have a good player. We can do that. It's not impossible with our staff. We can do better. And we need people from Madagascar to come and support us in 15 and 16 and 17 February in the Palais de Sport. Zany izay ato amin'ny staffin'ny polisy pirenena manamafy fa ity hetsika ara-lalao Afro League ity zany izay andraisan'ny Cospéenne anjara misolo tena ny firenena malagasy indrindra dia toanana amin'ny fomba ofisialy zany ny polisy pirenena toanan'ny ministera ka manao antso avy izay zany amin'ny polisy pirenena voalohany indrindra isika polisy rehetra zany ingatana mba alohana manaraka an'izay ianareo mpiaramonina ianareo mpiarabelona rehetra malagasy anohana an'io ekipatsika io satria efa dingana ambony dia ambony ny Afro League izay ohatrehany zareo amin'ny Le 15, 16, 17 février, on va jouer l'Afro League, la première édition de l'Afro League, qui est une nouvelle compétition africaine, qui est la nouvelle Coupe des clubs champions. Pour ça, on s'entraîne 2 fois par jour et on aura une compétition contre laquelle on va jouer l'Angola, le champion d'Égypte et le champion de la République démocratique du Congo. Tsy moramora satria anisan'ny tournoi avo indrindra eto Afrika zay eo nanaraka ny tenin'ny mpanazatra teo moa zany hoe eo nana amin'ireo hoe club efa champion manerana ny Afrika anatin'izany Egypte, Angola, RDC Congo zay hanomboka ny 15 ary ny farana 17.